Hoan'ireo avao mifandraika amin'ny tontolon'ny fampianarana kosa miisa 30 ireo kandida avy eo anivon'ny EPP Antanimena voalohany hiatrika ny fanadinana CEPE amin'ny tsy taona ity ao anatin'ny fanomanana teraka moa ny sekoly amin'izao fotoana izao satria dia hanomboka amin'ny alatsinainy 20 janoary izao ny fisokafan'ny fandraisana ny antota taratasy ho an'ireo kandida ho an'ny eto amin'ny fiara-padidiam-pampianarana Antananarivo renivohitra. Ravak'Andriamanala sy Mamy Rasoanaivo. Ny 20 janoary ka hatramin'ny 10 marsa ho avy izao no misokatra ny fandraisan'ireo antota taratasy ho an'ireo kandida amin'ny fanadinam-panjakana CEPE ho amin'ny tetom-pianarana 12 sy 13 sy 14 ho an'ny eto amin'ny fiara-padidiam-pampianarana Antananarivo renivohitra. Maro amin'ireo sekoly avy amin'ny ambaratonga fototra moa ny efa nampiomana melony ray aman-dreny mba ahafahan'izy ireo manatitra melony antota taratasy n'ireo mpianatra ao aminy. Efatra amin'ny fiandohany ity volana ity no efa nanafatravatra ny ray aman-dreny ny teto anivon'ny EPP Antanimena 1 izay manana kandida amin'ny CEPE miisa 30 amin'ny taona ity. Io moa dia efa fanadinana tsy maintsy atao izy io ara-panjakana dia efa homanina melony ankizy na dia mbola tsy miteny ara zany ny sisiko hoe amin'izao ny fanadinana dia efa homanina melony ankizy tamin'ny voaloboka ty janvier ity. Hoe mamorona ny dosientsika entina miatrika ny CEPE 6e mba tsy hatara ny inscription. Zay aloha dia tsy miandry ny fahataperany hoe 15 mars zao ny dernier clôturen'ny inscription dia zay tsy miandry avampany anay zany ny zanay février ity dia efa mba vita ny 3 volana faharoa moa no tanjaka ny tom-pianarana iray antony no mahatonga ny eto anivon'ity sekoly ity hiezaka mafy hanatratra ny fandaharam-potoana rehetra ho an'ireo kilasy manomana fanadinana. Deuxième trimestre zany zay dia efa miezakezaka zay zany manenjika amin'ny programme aloha deuxième trimestre mba tokony efa mba ho vita. Ny antony ahafahanay manao ny exercice marobe hiatrehan'ireo petits reto ny fanadinana mba tsy ho vaovao aminy zany zay examen zay fa le examen koa nge zao mitovy ny ao am-pianarana ihany le izy. Dikan'izay zany raha tiana ny ahisy ny vokatra tsara dia ny exercice tsy maintsy atao. Amin'ny ankapobeny ny 3 volana fahatelo moa dia miompana amin'ny fanatanterahana fanazara-tena sy famerenan-desona ary ny fanadinana andrana ho an'ireo kilasy manomana fanadinana. Taratasy fanamarinana fahaterahana sy taratasy fisoratana anarana ary valopy no isan'ny mandrafitra ny antota taratasy takina amin'ireo kandida. Ny taratasy fanamarinana fahaterahana no isan'ny mampanano sarotra ray aman-dreny ny makazy ka mahatonga ny fampiomanana azy ireo meloa.